mianara amiko. Fanarana fampiorenana hananterana indray ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'ny nanomezany zavaboary sy ny sakafo mahavelona ho anao. Ny faniriany dia izao: ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany koa. O Jesoa, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mpiandraikitra sy mpanatotosa, andry ny ranto sy volomitsoa. Filahatra ry Peno Malala, ny fiadana Jesosy Kristy izay fanampanantenainy ho an'izay rehetra efa nanaiky, azo tompo sy mpamonjy, izany no tonononay ho aminao, anapaka ho amponao hatrany eny. Fiadanan'i Jesosy Kristy tianao manokana. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay ny amin'ity fotoana ity. Misaotra noho ny fahamondram-ponao navozinao amin'izao andro vaovao tsy mitovy tamin'izay lasa rehetra. Fanambaranao indray ny fitiavanao anay tsy miova. Ianao izay nandefa Jesosy Kristy ho tonga olombelona, ho tonga nofo sy rà, mba hahafantatra tsara ny momba anay rehetra, ny amin'ny fiainana manontolo, ny momba anay rehetra amin'ny andavanandro. Satria i Jesosy Kristy ilay lalana, Jesosy Kristy ilay fiainana, izy ilay fahamarinana. Misaotra Tompo, dia mamela tompony heliko ahy amin'izay fiviliana ataonay ka eritreretanay fa ara-panahy fotsiny izany Jesosy Kristy izany. Ay moa izy efa nataonao tonga ara-nofo, vatana sy rà, olombelona toanay, mahafantatra tsara ny zavatra rehetra. Dia amelony heliko ahy ianao amin'izany tsy fantanterahana izany, ary ny fanahy masina mampianatra no angatanay, ampianatra ny rehetra amin'ity fotoana ity, hianatra amin'i Jesosy Kristy tompon'ny finoanay. Misaotra Tompo. Amen. Asa aleonao Peno Malala amin'ny fiainana andavanandro fa mahatsikaritra zavatra toy izao amin'ny resaka atao andavanandro. Io mahavoanareo amin'ity mivavaka be ity. Malasa dala io fa aza dia miditra amin'io loatra. Misavoana loatra nareo. Ohatra misy fahamarinana izany ry Peno Malala amin'ny fotoana sasany, satria tena misy tokoa ny olona manao an'izany. Misavoambony eny ambony eny, manaraka fomba-pivavahana fa tsy miaina ny fivavahana. Manaraka fomba-pivavahana, tsy tena mahita ilay hoe iza marina moa ty Jesosy Kristy ity. Mba tena fiainako andavanandro ve sa lahady sabotsy ihany? Tena mba misy idiran'i Jesosy Kristy ve amin'ny fiainako? Alao Andriamanitra nasaontsika mamaly ry Peno Malala. Joany na Jaona toko voalohany. Joany na Jaona toko voalohany, andininy faha 4:20. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina taty amintsika, ary nibanjina ny voninahy ny zahay dia voninahitra tahaka izay zakainy zanaka lay tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Dika teny katolika izay namakitsika azy izay. Fampatsiahivana no ambaran'ny ten'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia tsy Andriamanitra nipetraka tany ambony tany fotsiny, fa tena tonga nofo sy rà toa sy ianao. Ito amin'ilay hoe niara-nonina, raha baka teny kokoa dia ny hoe
niara-ny toetra niara-ny toetra anday ho ny fandikana sasany hitenena amintsika zany hoe tena nahitany momba antsika rehetra hatramin'ny fiainantsika andavanandro ny tompo fa tsy sanatria misava ambony eny ambony any ara-panahy amin'ny fomba fitenitsika andavanandro moa rehefa tsisy mpiaino zay ianao mba mitenen'ny olona dia fa lasa teny malagasy mihitsy moa le hoe nareo tsy micomprendre anay mihitsy mba azonao ve ny zavatra nyteneniko micomprendre avy ianao ry mpiaino malala aza dia mitady olona loatra hicomprendre anao aleo toko le fitenitsika andavanandro le izy fa misy olona tena afaka micomprendre anao hoy isika dia le olona natao tonga nofo ilay Andriamanitra natao tonga nofo fa satria maninona zao no ambara ny tenin'Andriamanitra eto feno fahasoavana sy fahamarinana izy feno fahasoavana sy fahamarinana izy ny olombelona to asianao ry mpiaino malala isika samy olombelona samy manana ny olantsika isika ka raha izany no tantarainao ny olanao adiny 3 sady 4 tena mbo reraka any le olombelona mbo reraka any le olombelona eny mba misy any fampizarana indray azontsika ifanaovana fa ny tena mety ny tena tsara indrindra dia any amin'le olona ilay Andriamanitra tonga olona tonga olombelona ilay teny tonga olombelona izay manana le fahamarinana zato isan-jato ary amin'ny mahafandarana fampiorenana dia manampy asianao ny fandarantsika mba ifandray faran'izay akaiky amin'ny fotoana rehetra amin'izany olona izany Jesosy Kristy zany ilay olona velona tena azo iresahana tsara tena azo ifampidiniana tsara mandritra ny ora maro sy ny fotoana izay tokananao asa aloha any amin'ny tokantrano misy anareo fa io moa samy manana izay mba fomba firesahany amin'ny tompo ny olona fa raha mbola tsy zatra moa tsy mahazaka zany ny olona ny tokantrano dia mba mijery any toerana mba afanao miresaka lava amin'ny tomponao ohatry ny anay zao mifanarana tsara to rehefa vololotsoa rehefa te mba hitokana izy ato dia miteny satria moa vehivavy ny tena mijanona tao tokantrano dia miteniny amin'ny olona izy hoe asa koa tabainareo fa hivavaka amin'izao katramin'izao mety adiny ray izy eo na adiny roa dia efa mahafantatra an'izay ny atao trano dia izay ataony eo ataony na hitabataba izy na hitomana izy fa zao fotsiny zava-dehibe mila tafahoana miresaka lava amin'ilay olona izy lay tonga nofo lay tonga olombelona izay comprendre ny fanoatra amin'izay matsy ry malala raha toa moa hoe tsy mbola mahazaka an'izay ny olona tsy haiko any tokantrano na nytoy izany mety izay mahatonga ny olona hiteny amintsika amin'ny fotoana sasany le nambarana tery aloha hoe tena malasa dala le mivavaka be ozy izy tria rehefa maheno anao izy teniteny eo miresaka amin'i Jesosy asa mety mitabataba ianao mety mitomany sy ny sisa asa aloha fifandraisanao amin'i Jesosy ry mpiaino malala tsaiko mba meko torohevitra kely ianao torohevitra kely izay nomen'ilay olona anankiray izay le olona tonga nofo tonga olombelona izy rehefa andeha hitokana lasa makany amin'ny tany mba tany foana moa matetika na eny tendrombohitra na tsy fantatra amin'ny toerana mba mangina asa dia samy mijery an'izay ny tsirairay izay toerana mampety azy jereo izay toerana mampety anao ry mpiaino malala fa tena mila miresaka amin'io Jesosy Kristy izay tonga olombelona io isika izay mahafantatra tsara ny atsipiriam-piaina antsika tonga rà tonga nofo tena olombelona to asianao fa tsy Andriamanitra misavoana zany io ary zany moa mizavatra mampime amin'ny fiainantsika olombelona mampime mihitsy le tantara ao amin'ny Isaia 4:7 asa raha mba hainao izay tantara zay mampime satria makazo any anala ny olona dia aveo kapainy ny ampahany amin'ilay hazo tsy haiko ny ratsandratsany anga ataoko tay dia ny ngezangeza nga ny andasana mofo dia ny vatambatana iny le mba ngezangeza iny alaina dia anamboaran'Andriamanitra dia ivavahana mahampime ho atsika mahampime ny olombelona Isaia 4:7 manomboka ny 4:7 tapany faharoa mamboly ny hazo orno izy ka ampaniriny ranonorana izany ary dia anaovan'ny olona kitay izany ka analany amindrony eny ampiry entiny izany ka any andasa mofo
anaovany Andriamanitra izany ka dia hivavahany. Eny, anaovany sarin-javatra voasokotra koa izany ka dia hiankohofany. Ary ny sasany dorany amin'ny afo, eny ny sasany ahandrony hena, manatsatsika eny izy ka dia voky, eny mamindro izy ka manao hoe: aha, mafana aho zany, nahita hafa aho lahy. Ary ny sisan'izany dia amboariny ho Andriamanitra ho sarin-javatra voasokotra, ary miondrika sy miankohaka eo anatreny izy ka mivavaka aminy hoe: vonjeo af'Andriamanitra ianao. Tsy mahalala na mahafantatra ireny, fa voatapina amin'ny masony ka tsy mahita, ary ny fony ka tsy mahalala. Raha miresaka moa tsika amin'ity fandarana ity izay resantsika betsaka ny amin'ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra, dia mila miabo antsika satria sao dia ny zavaboary indray no lasa hivavahantsika fa tsy ny mpanao azy. Araka ny Romanina 1:5. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany langa ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao. Eno aso sao dia ny zavaboary indray nivavahantsika fa tsy ny mpanao azy. Mety misy izao ny tsy salama mitady hoe inona kay ilay mahasitrana an'izao, ka ilay zavaboary tsy mahasitrana fa mpanao azy no manasitrana antsika. Tena tsy mitovy izany, tena samihafa izany ho an'izay manana an'i Jesosy Kristy. Le mpanao antsika ny manasitrana, le mpanao an'io zavaboary ampiasainao fanafody io ny manasitrana, fa tsy ilay zavamaniry akory. Zany ve tsaroana ve ny tantaran'i Ezekia? Isaia 7:30 zany tantaraiko anao zany. Ka ny modelin'i Ezekia ary peniny malala dia anisan'ny matoro-hevitra tsara rehefa mahatratra ny toy izao ianao, na retina sarotra sy hoe mety hitarika ny fahafatesana. Andao fa kiako aminao ny ampahany amin'izany tantara mahaliana zany. Isaia 7:30. Ary tamin'izany andro zany dia narary mafy saiky maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe: izao lazain'i Jehova, hafaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe: Jehova, engany mba ho tsarovanao, nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Tsika ry peniny malala, rehefa mba misy zavatra mahazo tsara mba ifampitsivantsika ihany ny tompo, fa tsy dia ny angataka lava foana hoe tompo ositrano aho. Satria raha marina teo izao tokony hoe fanasitrana tokony mba tadiavin'ny Ezekia, fa tsy izany no nataony. Mba mila ampatsahivitsika ny tompo ry peniny malala, ohatra nataony Ezekia hoe: tompo, mba hitanao ny nandehanako teo anatrehanao, mba tadidinao ve ireny mba ny rahantsika ireny? Nandehanako tamin'ny foko, ny olona mety tsy nahita an'izany, fa ianao nahita an'izany. Tompo, hitanao ve ireny? Nandehanako tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara teo masonao. Mba ampatsivan'ny tompo ny tsara ny rahantsika tamin'ny peniny malala. Zany modelin'i Ezekia zany. Mahafinaritra zany teny zany. Ary dia anao moa afaka izay fomba fihetsika ataonao amin'ny tompo fa nataon'i Ezekia moa zany eto. Nitomany mafy dia mafy izy ozy izy. Eny tsy izay mitomany rehetra ke no valiana vavaka, fa hitan'ny tompo ny ranomasina tena avy amin'ny fony. Ary ianao ny tompo irery nahita an'izany ranomaso zany, fa tsy mila hitan'ny olona koa zany. Le ranomaso hitan'ny tompo le avy any amin'ny foa izay Andriamanitra irery no mahay mamaky azy. Andiny faefatra amin'ny Isaia 7:30. Dia tonga tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe: mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe: izao no lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa nohenoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao, indro ampiako 510 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ity firenena ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria aho, ary hiaro ity tirana ity aho.
tsy miteny vatana moa Andriamanitra eto ropeny malala amin'ity andiny faefatra sy hatramin'ny fahenina ity hoe hositraniko ianao fa ny zavatra ambarany matomo ho ampiny ny andro iaina dia ny hositranina izy raha mandika ny ery ambany aho amin'ny andiny faraika amby roapolo ao amin'ny Isaia 7:30 andiny faraika amby roapolo ary hoy Isaia manka apepana viavy ary apetao amin'ny vai izany mba ho sitrana izy. Ny adevitra fototra repeny malala amin'ny resaka fanasitrarana sy ny fampiasana ny zavaboary dia misy zavatra mila avahantsika tsara. Voalohany araka ny hevitrao inona ny nahasitrana ny Ezekia teto? Mety tonga dia amaly ny vatana ny olona hoe le andiny 1:20 izay nytenen'ny Isaia hoe maka apepana viavy ary apetao amin'ny vai izany mba ho sitrana izy. Ny apepana viavy moa raha tenentsika azavaina amin'ny teny tsotra karazana voana viavy moa zany io fianakavian'ny aviavy aty amintsika ihany fa ilay voany iny zany le voany iny moa ny afantarantsika azy dia ny hoe mahatsara feo ho an'ny mpihira moa dia hoe minana viavy fa ny karazana viavy izay teneneny tokoa le voany iny zany resahana totoana dia manampy koa amin'ny fanitranana ho fa tsy fanasitranana. Fanitranana zany ohatra ny tsy hain'ny malagasy le teny gasy fanitranana zany cicatrisant zany ho anareo amin'ny teny frantsay manitrana zany hoe mahatonga ilay hoditra iverina amin'ny laonina ho fantaniana fototra miverina lava zany izay tsy mampaninana antsika manao teny averina ozy ny tompo ao amin'ny Filipiana fa mahasoa antsika izany dia ny hoe inona nahasitrana ny Ezekia. Any amin'ny Patsaka 2:20 izay misy an'ity tantara ity koa repeny malala dia manindry tsara manamafy fa ny finoana Ezekia an'Andriamanitra sy ny fahapatsahivany azy ny resaka nataony taminy ary ny toe-pony izay hitan'Andriamanitra izay no efa nanasitrana sady ny aretina tany anatiny. Raha milaza ny tompo eto hoe ho ampiko 5:20 taona ny andronao dikan'izany efa nisitranina izy. Ary any amin'ny Mpanjaka 2:20 nambarako taminao tao moa dia nitenen'izay mihitsy Andriamanitra hoe hositraniko ianao. Raha zavaintsika lalindalina kokoa izy dia toy ny hoe voaniny le olona dia efa nositranan'Andriamanitra sady ny loharanon'aretina ary ny apepana viavy izay nalainy Isaia dia napetaka teo ambony mba hanitrana ny fery teo ambony teo. Hanitrana ny fery teo ambony teo izany hoe ampiverina amin'ny laoniny ilay hoditra nisy vai teo. Le aretina fototra zany dia efa nohamain'ny tompo ny tany anaty fa ilay zavaboary izay nampiasaina dia manampy ho an'ny fanitranana sy fampiverenana amin'ny laoniny ilay nofo, ilay vatana nofo sy rà iverina amin'ny laoniny araka ny tokony ho izy. Amin'izao fotoana izao moa tsy eto Madagasikara ihany fa manerana ny tany dia miverina amin'ny zavaboary daholo ny olona, miverina mampiasa ny zavaboary ny olona na resaka sakafo andavanandro zany izay mahatonga antsika mampiasa ireo farany natoraly indrindra na izay farany tsotra indrindra manomboka any fikarakarana fambolena azy hatramin'ny finanana azy tsotra sy natoraly ho ny fitentsika andavanandro na hatramin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny zany. Fanamariana fotsiny moa no ataontsika fa eto ambonin'ny tany dia any amin'ny 570 isanjaton'ny olona amin'ny resaka fitsaboana dia mbola mampiasa zavaboary ao anatin'izany moa ny zavamaniry fanao fanafody sy zavamaniry sakafo. Repeny malala tena tonga nofo toasa eo anao Jesosy Kristy ary tena mahita tsara mihitsy ny zavatra rehetra comprendre ozy tsika ny momba anao rehetra fa izao
tarainy sao dia ilay zava-boary no asolontsika an'Andriamanitra. Tsy izay. Ka rehefa tsy mety izany ianao, rehefa tsy mety ny fahasalamana, dia ny antsika dia alahatra tsara ilay izy. Alahatra tsara ny fandehanany dia ny modelin'i Ezekia. Makany amin'i Jesosy aloha tsika, or Jesosy maninona ohatrany tsy mety, izany fantako izany. Ianao rehefa tonga nofo sy rà, mahafantatra tsara. Ary dia vika sio aho. Asa moa izay resaka tianao atao aminy, fa dia manana safidy daholo ny tsirairay, samy manana fifandraisany, dia mba miresa aminy. Dia mandeha amin'ny finoantsika fa izy moa fa mpanasitrany, izay ny toetrany, izay no maha izy azy an Jesosy Kristy. Ny olana lehibe izany izao tsy hoe afaka manasitrana anao fa izy, tsy izay ilay fanontaniana, fa izao mino ve ianao fa hositranina? Ny finoko fa hositraniny aho. Dia mino fa dia hiresaka aminy ianao Peny Malala. Dia manaraka izany moa dia ho atoriny ianao fotsiny. Avy eo izay tokony ho mpitsabo andehananao sy ny torohevitra fampiasanao zava-boary. Aza moa mahatonga antsika manome ohatra vitsivitsy tsy kelikely ampahafantarana anareo izay mba farafahakeliny tokony ho fantatritsika rehetra, izay efa nanaiky an'i Jesosy Kristy an'ireo zava-boary izay efa nomen'Andriamanitra antsika hanjakantsika. Ka ireto zava-boary sakafo omenanao reto ry Peny Malala dia tena anisan'ny fototra tsara ho ampiasaintsika amin'ny andavanandrom-piainana, ary efa hitanao ny fiasany satria atanjaka be izy ireto. Dia tandremo ary sao manao ohatran'ny olona sasany, ka reny natao Andriamanitra sy fivavahana sy teneny hoe masina dia masina ity zava-boary ity, masina manokana. Nisy olona indiana izay tonga teto tena nanao an'izany mihitsy, hoe masina aminy mihitsy ity zava-boary iray ity, satria be dia be ny zavatra sitraniny. Tsika tsy manamasina zava-boary Peny Malala, fa manome hasina kosa ny mpanao azy. Jesosy Kristy Andriamanitra ilay nanao ireo zava-boary ho antsika. Ka ireto zavatra tonoko aminao reto dia tsara kokoa ny mihinana azy, faran'izay manta arak'izay azo atao, faran'izay manta arak'izay azo atao. Tsy mandalo afo izany aloha ny tena mety aminy, mba ampiasa azy tsara. Voalohany amin'izany izay fampiasantsika dia ny tongolo lay na ny tongolo gasy hoy isika, tongolo lay na tongolo gasy. Dia mihinana arak'izay fomba hinananao azy amin'ny andavanandrom-piainana, fa manta ny tena tsara indrindra. Asio daholo izay sakafo azonao asiana izany. Ay, raha misy fofona ny vava avy eo, mitsako fotsiny indray persila dia afaka. Na ohatra moa mipetraka ao an-trano ianao dia manamboara kely dite kanelina, dia misotro an'iny ianao avy eo kanelina tahony ataonao dite, raha matahotra ny fofona amin'ny vava ianao. Ny zavatra faharoa dia ny fampiasana ireo sakafo be vy, sakafo be vy toy ny ravitoto, anandrano. Jere fotsiny amin'izay toerana azonao antoka tsara. Mamboly eo anareo izay afaka manana rano sy tambary, maina moa raha mamboly. Ravitsaonjo, ny epinara, ny anana fihinana manta toy ny salady zany. Reo angamba ny anana. Afaka manao koa nareo ny anana mamy ho an'izay tsy amboly loatra ny tosi-drano. Ankoatra ny anana moa zany dia ireo betsaka ny vy dia ny voankazo isan-karazana izay efa famerimberitsika eto. Eto izay dia manindry manokana izany ho an'ireo izay manana olana amin'ny kampo na any amin'ny amigdala hoy isika, mba azoto ampiasa ireo sakafo anankiroanambara ireo, tongolo gasy ny fihinanana ireo sakafo be vy kokoa. Tsara kokoa tsy dia mihinana mamy be loatra, indrindra ho anareo izay manana olana amin'ny manodidina ny hoditra sy ny vay, araka ny ohatra tamin'ny Ezekia nambarantsika teo, fa aleo mihinana avy hatrany ireo voankazo ohatra misy siramamy. Raisiko ohatra amin'izany ny akondro izay misy eo ny andavanandrom-piainantsika izay efa mamy zany dia azonareo atao tsara. Ohatra ny hoe raha manome koban-jaza ianao, koban-jaza le tsy dia misy siramamy ny ampiasaina, dia akondro anao mamina azy, pitsehanao anatin'ny koba zany le akondro.
azonao ve zany ry ireny malala isany ho anareo izay mitaiza kely fomba tsotra mba tsy tezarina mamy loatra ny ankizy ao an-trano satria fantatrao tsara fa vao mivoaka ny trano ny gotehan'ny ankizy dia mamy hatrany amin'ny ankapobeny no hohaniny ary sao dia ohatra ny tahatseramamy ao aminy tsy ho an'ny ankizy ihany moa ny akondro fa na isika lehibe aza dia indrindra moa nareo manana olana amin'ny aretin'ny vantaolana rehetra dia tsara mba ampitombo kely ihany ny finanana ny akondro fa tsy isaky mihinana gote dia mofo kendiendy sy ny zavatra hafa no hohanina fa tsara indrindra raha ohatra manao anelanela fotoana te hihinana gote ho isika dia alongamba ny akondro no atao misimisy kokoa indrindra ho anareo manana olana izay hitanay tatao tamin'ny fantanianareo olana amin'ny vantaolana rhumatisme gote crampe sy ny sisa tsy ndriko manokana izay ho an'ireo izay ao anatin'ny fitsaboana manana retim-po sy ny tosi-dra sy ny marary foa izay mihinana fanafody mampivoaka rano betsaka dia tsara mihitsy izy mihinana akondro isan'andro mesaka moa izay ry-peny malala mba ho zavatra hita manerana ny tanitsika no resahantsika eto mba mety amin'ny rehetra mety misy koa mantsy ny zavatra azo omen'Andriamanitra anareo any amin'ny faritra misy anareo ary misy ny olona afaka manoro anareo an'izany manatona mpitsabo izay tandrify afaka manoro anareo an'izany koa ary za moa ny antony nandehanany mitsidika anareo ary dia afaka manao tsara mihitsy nareo manasa anay ahafahantsika miona mivantana koa fampahery amin'ny tenin'Andriamanitra sy fampizara amin'ireo fampiasana ny zavaboary efa meny tompo ao antsika ohatra betsaka ny olona manary ny hoditra mananasy ny hoditra mananasy rehefa mba vokatra izy alongamba n'le hodiny iny sasao tsara fotsiny dia mba ataonao dite iny aza dia tonga dia ariana fa azonao ampangotrahana tsara iny ataonao dite manome tanjaka hery sy tanjaka iny manamora ny fandevonankanina sy manalam-pozina any amin'ny vatany iny amin'izao fotoana moa ny ankizy sy ny tanora ohatrany tsy dia tia loatra tia hanana anankiray ity izay anisany manadio ny hoditra jereo ihany taranantsika reny malala isany izay anisany betsaka ianareo ny manaraka ty fandarany ity mba hampadio ny hoditra ho fa tsy le osikosorana trano foana anao tao fa ny anamalao dia manampy betsaka mihitsy mba hanadio ny hoditra ny fanaovana azy fotsiny angamba no tsara ifampitsehivantsika tsy fihinana manta aloha ny anamalao ampiarahana hatrany amin'ny sakafo izy fa tsy atao irery fa ampiarahana amin'ny sakafo izy ka raha mba te hadiodio ny hoditra mba ho metimety tare dia mampiasa anamalao manala farasisy izy miaro ny aty izy ny sisa dia mba mampiasa anamalao ataontsika andavanandro amin'ny anana kely fotsiny dia fa ampy amin'ny sakafo andavanandro ny tompony eo mbanao manokana Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao misaotrany amin'i Jesosy Kristy izay tonga nofo sy ra tonga olombelona toanay fa mahafantatra tsara mihitsy ny momba anay rehetra izy mba tsy hahatonga anay hoe hitantarany amin'ny olona foana fa mba any aminy aloha izay ny resaka misaotra anao izay fa mampatsiahany andray ny teninao fa Jesosy Kristy tonga olombelona nofo sy ra toanay dia azo iresahana tsara na dia tsy hita amin'ny masonay ary dia raisinay am-pinoana izany fampianarana nomenao izany Jesosy Kristy izay mahafantatra ny teny atin'ny fonay rehetra dia raisy tompony fangatana sy ny vavaka mipololoatra avy amin'ny fony tsirairay avy na inona zavatra andalovana amin'izao fotoana izao indrindra moa an'ireo izay marary ho an'izay andalovany fahoriana ho an'izay mandalo fizahany-toetra Jesosy Kristy mandalo ny ampahany amin'ny fahoriana izay fanentinao teo amin'ny hazo fijaliana ndra lasa anabavinao dia jereo izy ampaherezo ary an'ny vavaka ataony ianao fa izay dia miara-manandratra an'izany ary misaotra ny amin'ny valim-bavaka mihoatra lavitra anao izay angatanay satria tianay ianao izay koa dia tianao amen
mianara amiko. Mianara amiko? Hoy Jesoa, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fandaharana no toto-sain'ny Andry Niranto sy Vololotsoa. Laharam-pifandraisana 034 07 719 82 na ny 034 20 212 12.